ho an'ny TVM ny amboara avy amin'ny Eutelsat noho ny ezaka nataony ianao manjery-panjakana teo amin'ny fandaharana sy ny vaovao. Hihazo an'i Chine amin'ny alatsinainy izao ny délégation ahitana mpitatitra tary ny tale kabinetra ny fiadidina ny tetezamita. Manao tohivakana ny fizarana fanomezana amin'izao ankatoko ny Noely izao. Vaovao atolotry Narindra Ravelonmanana. Mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy miaraba tomboko lasy tomboko vavy manasanao ampanajana naraka ireo antsy ny vaovao eto ampiandohana dia tsara ny mampafantatra fa raha mpitso dia hisy ny rindrakira ara-pilazantsara lehibe ao amin'ny Coliseum de Madagascar ao Antsonjombe manomboka amin'ny 7 ora maraina izany fampisehoana izany ka amin'ny 7 ora maraina dia fa isokatra ny vavahady izany ampanakanto marobe moa no andray anjara amin'izany rindrakira ara-pilazantsara izany fa isataratsika ny vaovao amin'izao zoma ariva izao ny fanatsarana ny fitanterana eto Madagasikara ka amin'ny alatsinainy izao dia hisy délégation ahitana mpitatitra izay hotarian'ny taleno kabinetra ny fiadidina ny tetezamita hiazo any Chine hitafatafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo manodidina an'izay vaovao nangony miora ariniaina sy feno Radriamalala. Maika ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara iray volana taty aorian'ny fifampidinian'ireo mpitatitra tamin'ny filohan'ny tetezamita dia notanterahan'ny filohan'ny teniny hiazo any Chine ireto vondro ny mpitatitra ireto. No safidiany i Chine no ity firenena ity ahitana safidy bebe kokoa na amin'ny kalitao na amin'ny vidy. Ozina efatra no hotsidian'ny délégation manomboka ny talata izao ka izy ireo izay efa zatra rano ity sehatry ny fitaterana ity no isafidy izay mety amin'ny tsena eto Antananarivo aloha. Antananarivo moa izay kapitale ny filaza azy ka tokony ohatrany kapitale rehetra maneran-tany tokony manana fitaterana na système de transport angamba ny filaza azy fitateram-bahoaka mba ho moderna ary indrindra ifanandrify amin'ny exemple. Io koa moa dia efa nifanafatrafarana tamin'ny mpitatitra nanaty an'izany fidiriny izany fa raha andeha amin'izay lalan'izay dia tsy maintsy mitaty ihany koa izay mba hamakianina nareo ireo mpitatitra. Misy 12 ireto solotenan'ny mpitatitra ireto avy amin'ny coopérative ny syndicat ny fitaterana an-drenivohitra ny suburbaine ny régional sy ny national ary ireo tanora mpitatitra. Rehefa farantaona tahaka izao dia maro ireo manao tatitra ny asa vita sy ny fanambarana ny vinavina amin'ny asa miandry amin'ny taona vaovao 2024. Ho an'ny ministeran'ny fitaterana dia nisy ny tatitra nataon'ny ministra teo anoloan'ireo mpiasa marobe tafiditra ao anatin'izany ohatra ny famahana ny olan'ny Air Madagascar araka ny tatitra hoentin'ny Bertrand Ranevmanana. Rosatra ny dingana fanarenana amin'ny laon'ny orinasa Air Madagascar. Efa miasa rahateo ny komity manao ny tombanezaka ny asa fanarenana ary dia azo fiaramanidina hafa indray Madagasikara amin'ny 3 volana voalohany taona 2024. Isoroana ny tsy fahampiana eo amin'ny fitaovam-pitaterana. Serana n'izany toan'ny Nosbe izay hitarina ahazaka fiaramanidina lehibe kokoa. Satria n'ireo tatitra nataon'ny ministra ny fitaterana mikasika ny asa vitan'ity ministera iandraketan'ity io. Voatsy ateto ny lafin'ny fitaterana rehetra, ranomasina, anabakabaka, andranomamy, andalamby, antanety, izay tsy misy tsy voakasiky ny asa fanavaozana nataon'ny ministera. Mankany fotsiny fametrahana ireo volavolan-dalàna sy tem-panjakana eto manavao ny fitantanan-draharaha samihafa. Sarotra ny lalana, indrindra teo amin'ny olan'ny fitateram-bahoaka, nefa nitadiavana hatrany ny vahaolana toy ny faminafarana tsy ho ela ny bus manara-penitra. Fa eritaona izay no nijoroan'ny gouvernemanta ny firaisam-pirenena izay tarihin'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta Jean Omer Belziky namory mpanao gazety izy ireo nanao tatitra ny ezaka vita nandritra izay eritaona izay sy ny vinavina ny asa mbola ho avy tatitry Volarafarasoa sy Rodriguez Zafimaly. Voana tamin'ny tondrozotra ny asa natao nandritra izay eritaona nijoroan'ny gouvernemanta ny fampiraisam-pirenena izay hoy ny Premier Ministre mpitarika Jean Omer Belziky. Notsahiriny tamin'ity fionana tamin'ny mpanao gazety ity ny ezaka vita toy ny fametrahana ireo andrim-panjakana samihafa, ny fanatsarana ny fitantanan-draharaha-panjakana, ny fanatanterahana ireo fionana samihafa tamin'ny mpanao politika sy ny mpandraharaha ary ny mpamatsy vola iraisam-pirenena.
Teo koa ny fiverenan'ireo maso ivovahiny hiasa eto Madagasikara toa ny Grande-Bretagne sy Australie. Ny zava-bita mety tsy tanteraka arak'izay niheverana azy tao voalohany, na ny any ivelany zany ireo namantsika ivelany, ireo mpamatsim-bola, na isika eto an-toerana indrindra dia samy miandrandra ny fahakaberan'ny ity krizy ity. Tokony ampiarina manontolo ny tondrozotra ho iatran'ny Praiminisitra ary lalana tokana handrasan'ny rehetra hivoahana amin'ny krizy ny firosoana amin'ny fifidianana mangarahara anatin'ny fitoniana miaraka amin'ny fanohana ny mpamatsy vola avy any ivelany. Ny an'ny Ministeran'ny Asa Vaventy sy ny famantarana ny toetr'andro dia ny fifampitokisana amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena izay ny tena nisongadina nandritra ity taona 2024 ity ka hanafahana nanao fandaharan'asa marobe efa voafaritra sady azy ny asa lehibe hahazo famatsim-bola amin'ny taona vaovao 2024 hoy Irène Ravlohermanga sy Lucien Andriansoa. Voafaritra mazava ny asa tato amin'ny Ministeran'ny Asa Vaventy vita araka ny tokony ho izy ireny rehetra ireny. Tato amin'ny travaux publics nipetrandregny ireny 43 pont Manjare ireny 13 avy eo Koradieny ireny 13 regny miaraka amin'ny projet ireny 9 miaraka amin'ny Zone Sainte Marie réhabilitation ireny dégâts cycloniques aby aby regny ireny 25 ireny 12 igny teteza vy makany amin'ny ireny 4 Mazenga makany Dego y compris zany manajeba izay voatapaka vetivety teo. Nahafanana tanteraka ireny asa ireny ny famatsim-bola iraisam-pirenena. Tamin'ny Banque mondiale tsika dia namarana ny atao hoe APL 2 APL 3 tapitra tanteraka amin'ity taona ity ny APL izay clôturé 31 décembre 2012 navitantsika ny pont anankitelo any Atsimo Manjare Fanjaira ary Manatantely. Avy eo dia nanao koa tsika ny arany RN 25 ny taona ho avy dia efa misokatra amin'izao fotoana zao ny nouveau projet izay voaratifie tany amin'ny Assemblée nationale farany teo tamin'ny congrès-ny Tezamita tetina vola eo amin'ny 57 millions de dollars eo ny apetraka ao amin'ny asa vaventy ny fodratrasa. Maro ireo asa atao lara-pamehana iarahan'ny ministera amin'ny mpamatsy vola amin'ny taona ho avy hoy ireto tompon'andraikitra ambony ao amin'ny asa vaventy ireto. Fa natolotry ny ministra ny serasera Harry Laurent Rahadason ho an'ny televiziona malagasy ilay amboara avy amin'ny Eutelsat natolotra tany Venise Italie ity amboara ity ny 30 novambra teo ka ny tena ny ministra no nandray azy tamin'izay fotoana izay ny amboara Eutelsat dia ilay fahaiza-miasa ao anatin'ny fahaizana mampiasa ny satelita tatitra hoentin'ny Meva Podorivondy sy Lemana Elize. Ary tokony irehirehny ity Madagasikara ity raha amin'izany resaka haino aman-jery izany. Samba ny teo amin'ny tantaran'ny televiziona malagasy satria amin'izay 5 taona anjoron'izay no nahazo amboara lehibe tahaka izao. Amboara avy amin'ny Eutelsat tao anatin'ny fifaninanana nataony ireo televiziona mampiasa satelita maneran-tany fanao isan-taona. Hatramin'ny 20 ireo televiziona nandray anjara tamin'ity taona ity avy amin'ny firenena 9 ka firindra ny fandaharana sy ny finiavana amin'ny fahazoan'ny vahoaka ny televiziona ao an-tranony izay azo adika ny fiparihan'ny televiziona sy ny fivelarana ao amin'ny firenena misy azy no nijeren'ny Eutelsat tao anatin'ny fifaninanana ka i Madagasikara tamin'ny alalan'ny TVM no voafidy tamin'ity taona ity fa mendrika tao anatin'izany. Ny 30 volana novambra teo no nanolorana amin'ny amboara na ny Eutelsat TV Awards tany Venise Italie ka ny ministra serasera Rahadason Harry Laurent mihitsy no nandray ny amboara tany an-toerana nisy olo tena Madagasikara. Izay nambarany fa tsy nampoiziny ity vokatra tsara ho an'ny televiziona malagasy ity tany an-toerana. Nefa aminy midika fahombiazana ny ezaka natao ho fanatsarana ny televiziona malagasy tamin'ity taona ity. Izay maharaka ny televiziona resapirenena zany dia ireo televiziona sangany iran-tany no nahazo an'ilay loka tany. Tsika Madagasikara koa tamin'ny fanomanan'izy io miaraka tamin'ny Italien TV fa ny ministera dia mba nanao atao taratasy rehefa tany. Fantatra fa hoe bitika sy kely tsika
fanatoavana ilay atao tantaratasy dia soanin'Andriamanitra zany fa tamin'io andro anaty vavanatany izay tsy nampozana dia nomeny Eutelsat eo loka manokana Madagasikara ao izy izay ny soratra mivoaka teo izay koa fanambarana mivoaka teo leo moa ilay izy fifanana Eutelsat TV Awards 2012 tika zay zany télévision nationale malagasy natolon'ny televiziona malagasy ity amboary ity tao anatin'ny lomitraka nahazo ventana raha natsakaina satria dia nametanina ny TVM tamin'ny fandraisan'anjara tamin'ny fifanana ny tenany ka tonga lavitra ny tanana miara-mibata sy tongotra miara-manindry mba ho fakahirezana izy tsy niteny loka hoe mavita azy ianareo fa loka anapina any fiezana izay ataonareo. Nanao antsoavy teto ny minisitra ho amin'ny mpiara-miasan'ny televiziona malagasy manerana ny nosy hanao ny asa ny fo sy ho finifiniavana. Na ny tale generaly ORTM na ny tale an'ny TVM teto dia samy nisaotra minisitra tamin'ny fananany finiavana hanatsara ny haino manjerim-panjakana indrindra tamin'ny fanomezana tosika nanao ity fifaninana ity ka ho setran'izay dia ny fahavononana hanatsara hatramin'ny kalitao an'ny asa eto amin'ny televiziona malagasy no anehoana ny fahavononana. Niavaka ity alina teto amin'ny Le Petit Vert Ambatobe ity satria dia niara-ny aika rehetra fa tsy misy tsy vita ao anatin'ny firaisakeny ka niarahana anjara teto maro sy ny tsara ho an'ireo mpiasa rehetra tonga teto lohatran'ny avy ao amin'ny ministera serasera iray manontolo. Reharehan'ny televiziona malagasy nahazoana izany amboara avy amin'ny Eutelsat izany ny televiziona malagasy izay feno 5 taona amin'ny ity taona 12 amby 2010 ity. Rehefa miresaka ny eo anivon'ny ministeran'ny serasera isika dia nahazo ny anjara fanomezany ireo mpiasa teo anivony izany ministera izany risika rakoton'andrasana no hitatitra ny adinidiny. Amin'ny manokana ny mpiasa ho fisaorana azy ireo teo amin'ny asa vitany. Araka izany dia notoloran'ny ministeran'ny serasera akoroa isan'olona vary ary menaka ireo mpiasa rehetra. Nambarany ministry ny serasera ary Laurent Rajason fa na dia nienatra amin'ny 70 isan-jato aza ny teti-bolan'ny ministeran'ny serasera dia nitombo avy 2 kosa ny ezaka vita. Tsy ministra ireo nanao azy dia sorako mitavitavy dia sorako manetikety itsika mpiasa tsirairay avy satria raha amin'ny asa nataontsika tsirairay avy no nikamana navidatsika anjany rehetrarehetra zany tamin'ny taona 2011 ena 70 isan-jato budget de ministéria budget 2012 par rapport amin'ny budget 2011 na dia niena 70 isan-jato dia navita zavatra avoe vitatsika tamin'ny 2011 sika tamin'ity 2010 misaotra be dia be akasika amin'ny asa izay nataona hoe tsirairay avy. Ny sekretera jeneraly mpisolo-toerana Guy Laurent Ramanakamonjy kosa no nisolo-tena ireo mpiasa. Nambarany tamin'izany fa fisaorana be dia be ho an'ny ministeran'ny serasera amin'izao fijerena manokana ny mpiasa izao. Maha sekretera jeneraly mpisolo-toerana tiako zany amin'ny alalan'ny reto mpiasa reto ary miasa reto andraikitra ministra misaotra anao mialoha amin'ny mampahasarovana anay amin'izao andro izao sy tamin'ny taona zao. Marihana fa ho an'ireo mpiara-miasa any amin'ny faritra rehetra manerana nosy dia alefa manda posta ny vola mitovy vidy amin'ireo fanomezana nomena ny mpiasa teto tsy adana ireo. Voatapatapany ireo fanomezana isan-karazany ataony eo anivon'ny ministera toy ny ministeran'ny varotra, eo ihany koa ny eo anivon'ny OMNIS, ny SEMGAM sy ny sekoly ary ny sehatra maro samihafa. Dia ho arantsika mitambatra izany vaovao izany.
na dia mbola tsy manana minisitra aza ny ataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala dia nahazo ny anjarany amin'ny fankalazana ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona ireo mpiasa vary, menaka, akoho, vatomamy no nozaraina io maraina io tetsy nanosana. Ny Dr Rakoto Vahiny Emmanuel no mitondra teny amin'ny anaran'ny Praiministra izay minisitra amin'ny solon-toerana ato amin'ity ministera ity ka nitondra ny teny firarian-tsoa amin'izao fety izao. Tsy noadin'io ny Praiministra lefitra ajo andreny arivelany tsony nisaotra nakasitraka ireo mpiara-miasa aminy amin'izao fety ny asaramanitra efa ho avy izao ary dia nisy moa zany ny solon-tsakafo nisy ihany koa ireo kilalao izay nomenina ny zanaky ny mpiasa fa nampiavaka azy tamin'ny tindry amin'ny toraka ity ankoatra izay firarintio zay dia nisy ihany koa ireo amboara maro samihafa ireo zarana tamin'ireo mpanao fanatanjahantena. Noël des enfants izay no anarana nofidin'ny social be eo anivon'ny fipaikona ny gendarmerie-pirenena miaraka amin'ny fikambanany ny vadina gendarme na ny fivaza hoetsika fankalazana ny fetin'ny Noël. Ny fidin'ny datin'ny alahady 13 Desambra etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ary ny fianakaviam-ben'ny zandary akalaza io Noël ny ankizy zanaka zandary io raha ny fanazavana nentin-dramatoa filoha vaovao ny fivaza sy ny filohan'ny social be izay mikarakara izany etsika izany. Ny fampirarosoa ny mpiasa sy ny ministra teto mba havita ny fahaiza miara-miasa tsara kokoa amin'ny taona ambony iny. Teto koa no nanolorana ny solon-tsakafo fanao isan-taona toy ny vary, siramamy, menaka sy ny akoho fa noararotana zao nampisehoana ireo mambra ny karipinetra vaovao nyity ministera ity. Vatomamy, kilalao, zava-pisotro ary saribakoly sy fitafiana no fanomezana ho an'ny foibeny akany fitahina eto Akorondrano natolotry ny fikambanana fitiavana ivondronan'ireo tanora karana avy eto Madagasikara. Misa 7 eo eo ny isan'ireo ankizy biazina manerana nosy ary 5 kosa no isan'ireo sekoly naorina tato anatin'ny ian-taona. Sakana tsy ahafahan'ny tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asany tsy fatokitena sy ny tsy fahafahana mivelatra araka ny ambarany avy eo amin'ny e-club. Ny e-club izay fikambanana manampy ny tanora mba hananatraikefa amin'ny sehatra samihafa ary mikatsaka ihany koa hampivoatra ny maha-olona. Niforona tamin'ny volana janoary ny e-club ary efa manana mpikambana arivo mahery. 12 nahazo master, 12 nahazo licence. Ireo no nandrafitra ny andiany tefy izay navoaka ny sekoly ambony ISGIE. Nanaraka fianarana momba ny géologie, génie civil ary environnement. Izy 470 mianadahy ireo ka efa amperinasa avokoa ireo nahazo bac plus 4. Tafiditra ao anatin'ny sotoavana 12 ijoroan'ny antoko MTS malagasy tonga saina ny fanajana ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy. Toy ny mahazatra azy ireo dia tsy navelany andalo ny fetin'ny asaramanitra ka nanamafisan'izy ireo ny fihavanana. Ny tena ny filoha nasionalin'ny antoko Roland Ratsiraka ny tonga naneho izany teto Antanety be nanolotra vatomamy sy kilalao ho an'ireo ankizy zanaky ny sahirana. Ho fanehoana ny fiaraha-mifaly sy ny firaisan-kina eto anivon'ny fianakaviam-ben'ny ministera amin'ny fambolena amin'izao akatoko ny fetin'ny asaramanitra izao dia nisy ny fanolorana fanomezana ireo mpiasa teto amin'ny toeram-piasana anosy, vary, akoho ary menaka no natolotra ho fiarahan'ny fianakaviana amin'ny faly amin'izao fetin'ny Noely sy ny taom-baovao izao. Tsodrano no nataon'Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo, ministeran'ny raharaham-bahiny ho an'ireto zanaky ny mpiasa ireto mba hahatonga azy ireo olombanona ho riarian'i Madagasikara. Ny fanajana ny asa kosa no afatra nataony ho an'ny mpiasa, kilalao, vary, akoho, menaka sy siramamy no zaraina ho an'ny mpiasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny amin'izao ankatoky ny Noely izao. Ny rary sahady ho an'ny mpiara-miasa aminy filohan'ny filan-kevitra ambony teteza mita ny jeneraly Rasolo Soudolin amin'izao ankatoky ny krismasy izao nandritry ny fizarana fanomezana ho an'ny mpiasa sy ny zanak'izy ireo. Vary ray gony, akoho roa, menaka 2 litatra sy kilalao ho an'ny ankizy. Ireo no nizaraina ho an'ny mpiasa eto anivon'ny ministeran'ny fizararam-pahefana amin'izao andro fankalazana ny fetin'ny krismasy izao. Valim-pitiavy amin'ireo mpiasa kosa dia voron-tsolozana no natolotra izy ireo ho an'ny mpitondra ambony atao amin'ny ministera.
nankalaza ny faha-efapolo taona niorenany ny toerana fitaizana zaza voatsara-tsaina les orchidées blanches Androibe. Ankizy miisa 20 eny taona ka hatramin'ny 19 taona no be azy amin'ny toerana io. Fampiofana mba haleo teny ary tsy ho vesatra ho an'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina no atoro amin'ireo tanora ireo. 70 no isan'ireo mpanabe sy mpitsabo ny fahasembahan'ny ara-tsaina ary mpikarakara sakafon'izy ireo. Nankahery ny fianakaviam-ben'ny tafika malagasy ny jeneraly Ndriazona André amin'ny fanomponan'Andriamanitra ary nanolotra vatomamy sy kilalao kosa ireo afa-panadinana ofisialy tamin'ny mpitony ity ankoatra ny vorona isam-pianakaviana. Fotoana natokany Office des mines nationales et des industries stratégiques na omnisa ho an'ny ankizy 70 zanaky ny mpiasa ho aminy teto amin'ny Château Haut-Ivato. Fizarana kilalao isan-karazany, firedomana ny ranoely, ifibadabadany tsy anjery maneno krismasy, nanamarika ny tontolo andro teto, nosafidina ny toerana ankalamanjana ahafahany ankizy milalao. Fandroany etsika toy izao no karakarainy fikambanany vehivavy mpiasa sy ny vadiny mpiasa ny omnisa na ny afo. Efa nahazo ny anjara fanomeza ny mpiasa misa 900 mialoha ity fety natokana ho an'ny ankizy eto Ivato ity. Mpiasa maherin'ny 100 eo anivon'ny ministera ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro no notolorana maro boninahitra sy maro mpankasitrahana teto amin'ny toeram-piasany Anosy. Namafisina teto ny fandraisana tanana ny sosialin'ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity izay ho atao laharam-pahamehana amin'ny teti-bola ampiasaina. Nisy ny fizarana sakafo sy kojakoja andavanandro ho an'ny mpiasa anamariana izao fetin'ny krismasy izao. 70 ny asa no kasana tamin'ity taona ity no tontosa ny sakafo sy andavany teo anivon'ny ministera ny varotra. Nanolotra solon-tsakafo ho an'ny mpiasa sy kilalao an'ny zanaky ny mpiasa ny ministra Olga Malason tetsy Ambohida. Ezaka amin'ity taona itsidika ity ny fandrindrana sy famatsiana ny trena iarahana amin'ireo mpandraharaha sy sehatra tsy miankina ho fampiroboroboana izay tontolon'ny varotra izay. Izay no voatapatapany araka ny rahantsika tao amin'ny lohatenim-baovao dia manao toivakana ireo fanomezana maro samihafa. Teny Akadikely Lafy izao dia nahazo ny anjarany ireo ankizy 400 avy amin'ny EPP sy CEG, ny mpanasa lamba, ny mpampianatra, ny zandary na ny commune koa aza avy amin'ny fiadidiana tetezamita izany fanomezana izany. Ndeo arantsika. Fetin'ny Noely, fifaliana ho an'ny olona rehetra ao anatin'izany ny ankizy. Tahaka ireo ankizy maro nahazo ny anjara fanomezany ny teto amin'ny komina Ankadikely Lafy miisa 400. Mpianatra avy eo amin'ny EPP sy CEG ary ny fokontany Mandrosoa sy ny manodidina. Fanomezana avy amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoely izy ity, namita iraka teto ny sampana sosialy ao amin'ny fiadidiana ny tetezamita. Mpampianatra rehetra zany ny CEG sy ny EPP atao tanety be dia nahazo prime exceptionnel satria hita zany ny zavatra nataony fa tsara be mihitsy ho an'ny ankizy. Nangataka tamin'ny président Rajoely ireo mpanasa lamba hoe mba ameo brosy zay mba ameo so zay mba ameo savony zay dia tonga taty misy 10 ireo mpanasa lamba ireo nangataka taminy dia tonga ty zay nanatitra an'izany. Ny fanomezana solomody akoho izay ho amenany be antitra ny ankizy ny zokiolona sy ho amenan'ireo sebany dia raha pitsondray no atolotra satria fa angamba tonga amin'izay président ho atolotra an'izy ireo. Nahazo moto ny zandary eto amin'ny komina Akadikely Lafy entina hanamafisana ny fitandrona ny fandriam-pahalemana. Nomena ny anjarany koa ny mpanao fanatanjahantena, ny rugby sy ny baolina kitra. Fa tsy adino koa teto ireo mpandala ny vakodrazana nahazo vola hoentina manatsara ny kanto zarainy ho an'ny mpankafy. Dia ambom-pionan'ny fanomezana izany ny komina Ankadikely Lafy teto. Any faritra Moromania fodrafitra samaro no notokanana tany an-toerana ny Prime Ministra Lefitra Hajo Andriananarivelo itevy amin'ny an-toerana no mitatitra ny andindindy. Nakalazana teto Ambositra renivohitry ny faritra Moromania ny faharoa taona ny Repoblika faha-efatra. Nandritra izany no nitokanana ireo zava-bita maro samihafa toy ny komina sy ny birao ny zandary teto amin'ny komina Ambatofitorahana. CEG Ambalamaso, birao ny direnina Moromania ary ny lapan'ny tanàna komina Ambositra faharoa. Nitarika ireo lanonana ireo taty atoerana ny filohan'ny filakevitra ambony tetezamita ny jeneraly Rasolo Sodolin sy ny Prime Ministra Lefitra miadidi ny fampandrosoana sy ny
fahazariana ny tany ary ny lehibe ny faritra Amboromania sy ireo parlementera avy aty atoerana. Nandritra ity lanonana ity no nanehoan'ny mponina sy ny mpitondra aty atoerana ny firaisankina ho fampandrosoana ny faritra. Tokanina ny lampantanàna, iza ny tompon'izany voalohany dia tsika vahoaka. Mananandraika zany tsika vahoaka amin'ny roavy ity faritra misy tsika ity. Ka faly re aho dia faly averoko ihany koa. Nahita zava-niseho teto, baribary eto, tena irehako fa faly ny tegnanay tompon'andraikitra kosa amin'ity sady zanaky ty faritra ity fa hoy ato hoe misinda ny rahona ho aho. Fa nanome lesona anay tompon'andraikitra avy ambony ary fa naitoa mba hisindapitony rahona. Notolorana maro-boninahitra Chevalier de l'Ordre National ihany koa teto, Sete Rakotomandimy Désiré, izay isan'ny mpitolona mahery fo taty. Fampiratiana sary sy fandefasana horonan-tsary izay nentina nanamarika ny fahadimapolo taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny zareo Algériana atatotra hoentin'ny Nalosolo Andriamasinoro sy Edouard Razafiarimbola. 7 2024 dimapolo taona no nahazon'ny Algérie fahaleovan-tena. Efa tany amin'ny volana Jolay no natomboka ny fankalazana. Mifamatotra ara-tantara amin'ny Madagasikara Algérie satria tany an-toerana no natao sesitany raha navalona fahatelo mpanjaka nitondra farany teto amintsika talohan'ny fanjanahantany. Nambaran'ny masoivo Algériana eto amintsika Andriamatoa Ben Ali Cherif Abdelaziz fa tafarina ny firenena taorian'ny sedra isan-karazany sy ny famozana marikoranisa 10 metry sy iray tapitrisa. Miara-miasa amin'ny siatra maro ny firenena roa mitonta toy ny toe-karena sy ny fampiofanana ny malagasy any Algérie. Mbola maro ny fandarana asa ho ihany ny masoivo Algériana saingy miandry ny fivahan'ny krizy. Anirantsika ny vaovao ny fiofanana izay ataon'ireo mpampianatra tatery ny Doliro Titisa sy ny Feno Randria Malala. Fianambenarana tamin'ireo mpampianatra ifanakalozana traikefa sy fahaiza-manao hoentina anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy fanabeazana arahina fampiofanana izay aritra efatrandro no natao tetsy Ambohimahitsy. Fitoatan'ny fiofanana dia fanomezana traikefa ho an'ireo mpampianatra mba hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia ankoatr'izay dia fifanakalozana traikefa amin'ny samy mpampianatra ihany koa ao anatin'izany fanakalozana izany. Inona ary ny andrasan'ireo mpanabe amin'izao fiofanana izao? Raha ohatra ny anay manokana dia betsaka ny andrasana ilay fiofanana satria mampitombo be lehibe ny firaisan-tsaina eo amin'ny mpampianatra satria direction iray ihany miandraikitra ny sekoly na dia maro aza araka ny teninay izany dia hoe na dia maro aza dia iray ihany izahay dia mampitombo be lehibe ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-po eo amin'ny mpampianatra sy ny tompon'andraikitra. Misy ny heloko tsy fahasahiana miteny frantsay mivantana amin'ireo ankizy raha nahazo fiofanana teto raha matony rina dia nahazo traikefa. Ezaina anenika manerana ny nosy ny sekoly La Sagesse sy Le Bon Succès ity raha any Ambatoboiny etsy Ambohimahitsy ary Andraisoro no efa misy azy ankehitriny. Mbola resaka fanabeazana ihany sy ny famoahana hira sy ny fihirana ao anatin'ny tarika ny ainga ihany no ahafantarana ny omby fa namoaka boky ihany koa izy miresaka ny fanabeazana. Vololo tahina Razafindramino no iresaka bebe kokoa manodidina an'izay vaovao izay. Fanomezana sarobidy ho an'ny firenena amin'izao akatoky ny Noely izao. Ity boky nosoratany Omby ity izay mahakasika ny fitaizanan'ny zaza sy ny tanora araka ny kolotsaina maha-malagasy. Tao amin'ny centre culturel Père Adolphe Razafintsalama tao Fianarantsoa no nanaovana ny famelabelarana sy ny fanolorana ity boky ity. Ka izy any ho an'ny zanantsika raha vao tokotany sekoly fa io zareo tena mampisy impacta mampisavony volona ny kolotsainan'ny zaza. Nahaliana ny maro tokoa izany famelabelarana sy fikarohana izany satria dia nasongadiny mpanoratra tao ny kolotsaina fototra maha-malagasy, ny filozofia ny fitaizana ary ny lakilen'ny fahombiazana tokony ampiarina manomboka izao eo anivon'ny sekoly eto Madagasikara.
Amin'ny resaka fahasalamana dia nahazo camion roa ho an'ny resaka salama, nanolotra camion roa ny UNFPA. Ankoatr'izay dia nahazo vola eo amin'ny sehatra izay fahasalamana izay ny fanjakana malagasy, vola mitetina $4.7 lanto malala rasata no hitatitra ny andinidindy. Afa-po tamin'ny ezaky ny malagasy eo amin'ny fanaovana vaksiny ny reny sy ny zaza ny mpiara-mombolantoka vahiny eo amin'izay sehatra izay tamin'ity taona ity. Isan'izany ny Alliance Gavi. Nahazo loka fankasitrahana indromian-taona arak'izany ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamana miaraka amin'ny vola mitentina $4.7 ho fankasitrahana antsika tamin'ity volana desambra ity tany Tanzania. Fantatra fa anoizana ny etika fanaovam-vaksiny sy ny fanatsarana ny fahasalamana ny fitsaboana ny reny sy ny zaza no fanaovana izany. Tanjona apetraky ny firenena mikambona ho an'ny zao tontolo izao, isan'izany ny malagasy. Ankoatr'izay dia fiara lehibe roa 10 taonina tsirairay avy no natolotry ny finoap kosa ho an'ny ministera amin'ny fahasalamana ary nomena ny orinasa mpanjakana mpanao fanafody salama anaterana ireo fanafody avy amin'ny fanjakana manerana ireo tombom-pahasalamana CSD izay mivoa eto amintsika. Afa-po amin'ny fitondram-panjakana ny mpiara-mombolantoka vahiny mametraka ny tanjona mandrakariva eo amin'izay sehatry ny fiara-miasa eo amin'ny rotota izay. Ditra manadala tsy misy tsy maraka izay tantara izay raha mbola manaraka ny televiziona malagasy. Tantara mitoy izay arantsika eto, anisany tantara mitoy voalohany eto Madagasikara izy ity, ary fandaharana izay nazahoana ilay mari-pakasitrahana avy amin'ny Eutelsat tany Italia amin'ny 17 Desambra zao no ivoaka ny volume 3 izay ahitana ny fiafarany ity tantara ditra manadala ity. Solange Rakotoanosy no hitatitra amintsika ny andindindy. Io eto ka trahoany ka dia andray olona koa aloha. Misy fizarana 700 ny tantara mitoy ditra manadala ary ao anatin'ny volume 3 ity no ahitanao ny fiafaran'ny tantara. Iza no andeha fimandry ny sedy ary anahoana no hiafaran'ireo tsy maty manota toan-drakotroka sy rasamy. Ato anatin'ity volume 3 ity ihany koa no ahitana bonus sy clip ary sary famantarana ny ditra manadala izay niarahana tamin'ny Annika Bismarck tamin'ny tarika Dili ka tany Frantsa no nandraisana ny sary sy ny feo. Marihana fa ity tantara mitoy voalohany misy dikateny frantsay, ampianarana teny malagasy sy teny frantsay izay niarahana tamin'ny traductologue avy amin'ny anjerimanontolo Ramatoa Aingora Revisan ka arivo pejy mahery no nanaovana ny dikateny izay tao anatin'ny herintaona. Anisan'ny nahatonga ity tantara tsara ity nahazahoana ny loka Eutelsat io. Tantara mitoy izay niarahana tamin'ny teknisian'ny televiziona malagasy, ny Eco Production ary la Gazette de la Grande Île sy ireo mpilalao efa matianina avokoa. Noho ny fangatahany be sy ny maro dia mbola isy ny horonan-tsary vokarin'ny Eco Production ka ny 20 isanjaton'ireo mpilalao ditra manadala ihany no ilalao anatiny izay mitondra ny lohateny hoe tadio ary ivoaka amin'ny fiandohany io taona vaovao io. Ny tantara ditra manadala izay azo hitarafana ny fiarahamonina malagasy na ny tontolo any ambanivohitra na ny tontolo andrenivohitra fa amizatsika ny vaovao ny sary tsy akiteniteny takaitra no ny oran'ny kida omaly teny Andranomena teny no sendra hitanay ndeha ho arantsika amin'ny sary ny ava no manana.
Amaranantsika ny vaovao ny maresaka any ivelany resabe maneran-tany ilay datan'ny 1 Desambra 2020 androany zoma hoe farandro fa ankoatr'izay dia niaiky François Hollande fa mafy ny fampitaliana nataon'ireo mpanjanantany tany Algérie. Vaovao maresaka any ivelany indray arantsika miaraka amin'ny Priska Rakotonandrasa. Ny kabary manoloana ireo parlementaire algérienne ny filoha frantsay François Hollande nafana ny fandraisana naverimberiny hatrany teto fa i Algérie sy la Frantsa dia manana tantara iraisana. Fotoanany kosa angamba izao izy hanoratana pejy vaovao eo amin'ny lafiny tantara. Ny marina hoy François Hollande dia tsy manam-potitra fa manamboatra. Ny marina ihany koa dia tsy mampizarazara fa manambatra. Ny tantara na dia mampalahelo azy na dia marary dia tokony ho lazaina ho fantatry ny taranaka aty aoriana. Tsy niala tsiny tamin'ireo zava-doza nentin'ny fanjanahantany frantsay tany Algérie akory François Hollande fa niaiky kosa fa nampijaly ny algérianina ny mpanjanantany frantsay. Nisy ny fifanaovan-tsonia ho mariky ny fihavanana eo amin'ny firenena roa tota nandritra izao fitsidihan'ny filoha frantsay teto Algérie izao. Teo ihany koa ny fifanaraha-piarahamiasa eo amin'ny lafiny toe-karena, fiarovana, fampianarana mandritra ny 5 taona. 15 taona aty aoriana ny nahazahoan'ny Algérie fahaleovantena dia fantatra fa ny 17 isan-jaton'ireo algérianina dia maniry ny hiverenan'ny fifandraisana matitra eo amin'ny la Frantsa sy Algérie. L'ancienne puissance coloniale, 57% d'entre eux selon un sondage publié hier à Alger. Ohatrany andro rehetra ihany teto Meksika andro 20 Desambra ny tombo be ireo mpizahatany ary toa tsy taitra akory izy ireo fa manohy ny fididiana ireo toerana manan-tantara. 20 Desambra izay voalaza fa farandro rano sision-dresaka. Ireo Maya kosa dia samy nanao fety tany amin'ireo tanàna misy azy avy. Ho an'ny Tsiramatoa iray izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ny France 24 ity dia nilaza izy fa ny andro ny Noël no andro lehibe indrindra andrasan'izy ireo. Azadinoana fa hanomboka amin'ny 7 ora maraina ny rindran-kira ara-pilazantsara ao amin'ny Coliseum de Madagascar eny Antsonjombe ary amin'ny 7 ora maraina dia efa misokatra ny vavahady ho avy eo ry Varavonarivo hanolotra ny vaovao amin'ny teny frantsay mametraka ny mandram-piona tomboky lasy tonkofaty.